Miarahaba ny tokantrano manaraka ny météo, miarahaba ny iray rehetra ihany koa amin'izao fetiny raha izao ary mirary soa, mirary fetsambatra ihany koa. Toy izao ny toetry ny androntsika raha ny sary tamin'ny azanabolana ny baratraza matanjaka aloha amin'ny ankapobeny no nandafitry ny toetry ny androntsika raha tamin'ny dia mety mbola mitoy izay hatramin'ny rapitso fa manomboka ny alarobia kosa indray dia mitombanana amin'ny amalefaka izay tsioka ny baratraza izay mandrapatonga ny amin'ny zoma anoany ka tombanana iverina iakatra indray nefa aorian'izay indrindra ny alahady ny maripana ihany koa dia mety hisy fiakarana ny maripana raha ny fisasan'ny herinandro manomboka ny alarobia izay ary miverina midina kosa nefa izay maripana izay any amin'ny farany herinandro any toetry ny androntsika ho an'ny rapiso ary vao-maraina dia hisy ny orana ho an'ny faritra Sava, Ambatsoa sy ny any faritra Analanjorofo ary koa ny faritra Atsinanana mandraona ny andro mety ho araina herika ao ny faritra Alaotra Mangoro ny ilany Atsinanana faritra Sofia sy ny faritra Analamanga, Vakinankaratra ary koa ny any amin'ny faritra Ivatovavy sy fitovinany ny ambiny kosa dia omaina ny andro ho an'ny rapiso tolakandro mbola mitohy hatrany ny orana ho an'ny tapany avaratra Atsinanana Madagasikara manomboka ny faritra Sava izay ka hatrany faritra Atsinanana mitatra ho an'ny faritra Ivatovavy sy fitovinany kosa izay rotsakorana izay mandraona ny andro ho an'ny ilany Atsinanana faritra Matsiatra Ambony Ambonomania ny faritra Vakinankaratra Analamanga ary ny faritra Alaotra Mangoro iray manontolo sy ny ilany Atsinanana faritra Sofia izay mety warana herika hatrany any amin'ny ilany indray fa moa dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana ho vinavina amin'ny dia andro ny rapitso izay mbola manodidina ny 20 degré celsius ny maripana ho an'ny afoatany raha ny ambony indrindra ary 5 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka Atsinanana 20 degré celsius ny maripana ho an'ny toetry ny androntsika ho an'ny talata dia mbola mitohy hatrany aloha ny orana ho an'ny faritra Sava, Ambatsoa sy Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana mandraona mety arahany herika hatrany ihany koa ny andro ho an'ny ilany Atsinanana faritra Sofia sy ny faritra Alaotra Mangoro ary ny ilany Atsinanana ny faritra Vakinankaratra sy ny faritra Analamanga fa raha ny ambiny kosa indray dia omaina ny andro izay tombanana iverina indray ny zavona ho an'ny faritry Moronmania ny any amin'ny faritra Matsiatra Ambony sy ny faritra Atsimo Atsinanana Vatovavy fitovinany ary koa ny faritra Anosy ny vinavina amin'izay andro ny talata izay mety misy fiakarana kely ny maripana raha ho an'ny avoatany manodidina ny 20 ka hatramin'ny 12 degré celsius ary ny morontsiraka ihany koa torak'izay ahitana fiakarana 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius toy ny any amin'ny tapany andrefan'ny Madagasikara izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ihany koa ny maripana andrasana amin'izay andro ny talata izay ho an'ny alarobia dia mbola misy hatrany aloha ny orana malefaka miatoato ny faritra Sava, Ambatsoa sy ny faritra Atsinanana fa ny ambiny kosa indray dia tombanana iverina omaina tanteraka ny andro ialoavana zavona hatrany moa izay ho an'ny avoatany ary mety mitatra ho an'ny faritra Analamanga sy Vakinankaratra ary koa ny faritra Ivatovavy izay zavona vao maraina izay aorian'ny zavona dia ny masoandro no ibahan-toerana ny maripana ho vinavina kosa amin'izay andro ny alarobia izay ho an'ny tapany atsimo Madagasikara 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius ary ny avoatany dia ahitana fiakarana hatrany aloha izay maripana izay 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius ary ny morontsiraka avaratra Atsinanana sy avoan'ny Atsinanana kosa 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius ny any amin'ny tapany avaratra andrefana moa mafana hatrany ny andro 20 hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alarobia izay hatrany dia izay indray ny météo tamin'ity an'ity raha-pizindraiky manaraka veloma